fandrefana ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'ny tompo amen ivavaka isika. Atolotra ianao mandrakariva ary tompo ray n'aizy an-danitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ao anatin'ny fanoranao ny dera ny aja ary ny voninahitra noho ny fitiavanao anay tompo. Sotra fa mbola afaka indray izay miatrika ny tontolo andro eo ambany famindram-po sy ny fahasoavanao koa dia mino izay tompo fa hiaraka mandrakariva isika ary ao anatin'izany no anehoanao hatrany koa zava-mahagaga ao amin'ny fiainanay ary izay tsy ahafoy hasaraka anao amin'ny anaran'i Jesoa amen. Raha sitrapon'ny tompo ry havana dia mifarana rapitso alakamisy faraika amby 30 oktobra ity aloha hevitra hoe miavao amin'ny tompo ny mpino ity. Amin'izao akatoky ny famaranana ny loha hevitra izao ary dia andeha hoe mba hindrana ny tenin'ny mpitoriteny ry havana izay mamperitreritra ihany ao amin'ny testamenta taloha. Mpitoriteny toko voalohany 5 hatramin'ny 10 fanamarihana aloha amin'ireo antsoina hoe boky tononkira ireo dia antsoina toko avokoa fa tsy ny salamo irery ihany. Ny salamo no atao hoe faha satria ny salamo no ny iraina fa mpitoriteny ny ohabolana ny tononkirany Solomonina izany ny fitomanina dia antsoina hoe toko daholo ireny fa tsy antsoina hoe faha izany. Eny ary mpitoriteny toko voalohany 5 sy ny 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Izay efa teo ihany no tonga indray ary izay efa natao ihany no mbola atao indray fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Raha misy zavatra azo lazaina hoe ity no vaovao dia ilay efa tany amin'ny andro taloha antsika ihany izany. Averina mpitoriteny toko voalohany 5 hatramin'ny 10 somary manaitra ihany izany ohatra milaza hoe efa tena kivy koa ve mpitoriteny milaza an'izany, tsisy antenaina isy zava-baovao intsony amin'izao fiainana izao fa dia hazavainy ry havana eto ambonin'ny tany dia tsy misy zava-baovao ary raha ny lafiny ara-tantara dia hoy ihany ny mpitoriteny mbola manamafy izany hita ao amin'ny toko 2:12 hoy ary izy: ary nitodika aho nijery ny fahendrena sy ny fahaverezan-tsaina ary ny fahadalàna fa inona no ataon'ny olona izay andimby ny mpanjaka izay efa natao hatramin'ny ela ihany. Averina toko 2:12 tena mahalasa saina izany ry havako, mamperitreritra mihitsy hoe tsisy zava-baovao izany efa taloha ela ozy dia ireny ihany no verina izao dia ireny ihany no hitantsika amin'izao. Ary farany anamporofon'ny mpitoriteny fa tsy misy zava-baovao dia hoy izy eo amin'ny toko 3:12 izay atao izao dia efa natao fahiny ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa ary mbola tadiavin'Andriamanitra indray izay efa lasa na koa hoe efa araka ny Hebreo izany io dia raha ny dika teny Hebreo dia hoe na koa ny voaroaka izany hoe mbola tadiavin'Andriamanitra indray koa ny lasa ny efa voaroaka izany. Toko 3:12 iaho mbola ilazany fa izay atao izao dia efa natao fahiny ihany. Izay izany tsisy zava-baovao. Ny mety ho zava-baovao io mpitoriteny dia izao adino ilay izy dia verina hoe vaovao fa raha ny tokony izy dia tena tsy misy zava-baovao mihitsy ety ambany masoandro ety ambonin'ny tany izany. Ho antsika izao dia tsy hiady hevitra isika ka hanao hoe marina izany na tsy marina izany fa izao angamba no andao hoe mba iarahantsika misaintsaina sy mandinika. Raha ny olona amin'ny maha olona azy tokoa aloha dia tsy mahavita zava-baovao izany teo ihany ny verina hoy ilay fiteny izany. Eny fa ankehitriny kosa aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao isika dia izay no nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny zanany dia Jesosy Kristy mba hanova ny olona amin'ny alalan'ny asa fanahy masina dia izay izany no antenaintsika hitondra zava-baovao ety ambonin'ny tany. Ry havako, akatoky ny famaranana hoy aho ny lohahevitra isika amin'ity anio ity dia andao ary izay mba ho afatra
ampitaina ao anatin'izao hoe tsy misy zava-baovao ety ambanin'ny masoandro araka ny tenen'ny mpitoroteny izao andao no amarana antsika azy. Inona izany? Voalohany dia ambarany fa raha ny fisehoan-javatra zao de efa nisy taloha zany. Zay zany le izy. Manaraka, ny zavatra rehetra de zava-pohona avokoa hoy izy zany. Amin'ny toko voalohany, andininy faharoa, tsara zavaina io, zava-pohona. Le dikan'le zava-pohona raha amin'ny teny hebreo dia fofinaina. Ary zay le hoe abela. Ny anaran'ny abela zany, ny dikany hoe abela de fofinaina, jereo kely ny Genesis toko 4, andininy faharoa. Midika zany fa mandalo sy mielina ihany ny fiainana eto ambonin'ny tany sy ny zava-misy rehetra eto. Manaraka, ny andraikitry ny olona hoy mpitoroteny de hita ao amin'ity mpitoroteny ity ihany toko 12, andininy 17 sy ny 14. Andriamanitra no atahory ary ny didy ny tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Ry havako, manana andraikitra zany tsika ny avao arak'izany, ary afaka manatanteraka ny hoe fanavaozana miaraka amin'ny Tompo isika raha toa mahatanteraka ny hoe ny didy ny tandremo. Ary indrindra mieritreritra ny olona fa amin'ny farany tsy maintsy ho tsaraina na iza na iza. Mampitandrina antsika hanao zavatra tsara, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mahasoa ny mpiara-belona ary indrindra mahatanteraka ny fanompoana azy. Dia Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina tsy hampirafesina amin'ny zavatra hafa izany dia avy dia tenena ary sika rehetra, hitondra fanavaozana sy fiavoozana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Vavaka isika, ampio isan'andro izay Tompo fa efa kely sisa dia faran'ity fandinianay ny loha hevitra ity. Ampio isan'andro izay mba hiavao ho voninahitra ao. Amen. Ho aminareo hatrany ary havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.